Hatramin'ny 12 toandro teo dia feno 13 ireo kandidà nanatitra ny antotan-taratasy ny hofidiana filoham-pirenena teto amin'ny CES Ambohida. 4 amin'ny rahalahy nanatitra izany ny maraina teo. Tamin'ny 10:10 minitra no tonga Jameson Rakotomaharo avy amin'ny Antoko Mamafisoa. 20 minitra taorianany dia tonga ny Dr Jules Etienne Roland izay kandidà ny mafy na Madagasikara fivoarana. Tamin'ny 1:10 minitra no tonga ny kandidà ny Laizas Voninaity Jean Eugène ary tamin'ny 2:20 no nanatitra ny taratasy ny Clément Ravalson avy amin'ny Antoko Am. Ankoatry ny fisafidianana ny andro zoma 20 aprily anaterina ny antotan-taratasy firotsahako fidiana dia hevitra hitovizandreto kandidà 4 amin'ny rahalahy ireto ny tsy hanemorana ny fifidianana. Atsika aloha mbola tsy tonga any amin'ny resaka fanemorana fifidianana tena matetika iny fandevanana nefa mbola bahila maro para hoe resaka fifidianana fanemorana mihitsy tonga teto androany. Ito angesika malagasy hitovy-hevitra daholo. Misy ny teny hoe mahemitra io fa misy ny kosa matoa zay mandatsaka ny kandidaturanay dia vonona. Azo mihitsy ny mahatonga misy fotoana ny FKM ny fiambonana izy fada. Misy fotoana ny zareo zany fanandahany izy io hatramin'izay satria fa haiko ry zavatra hitranga. Toropoly izy eo mivoaka fa miandrandra any resaka hoe sorte de crise de io fifidianana ihany. Mafisavorovoro ny sain'ny olona iny misy manao procès d'intention ihany le hoe ny FFKM manao tetezanita vaovao ny FFKM mange tsy institution lasala amin'ny hevitra allo andeha fifidianana. Samy manana ny programana asany koa izy efa da ireto. Laharam-pahamehana ho an'ny kandidà Laizas Voninaity Jean Eugène ny fanamboaran-dalana sy ny fandriam-pahalemana ary ny fanabeazana. Nambarany teto koa fa ho foana ny ora-gadra politika. Olona mameo fa olona nomba-panjakana sarany hoe andeha hibasika ity fotoanaka andeha hanokana anaka raha tratrako amin'izany dia toko aria tsy afary koa. Olom-baovao eo amin'ny sehatry ny politika kosa ny kandidà Dr Jules Etienne Roland raha toka efa mpitondra ambony teto amin'ny firenena ny havany koa izay any Francis Karavony ity kandidà ny Antoko Mafy ity. Inona reny mahasamihafa azy amin'ny Francis Karavony e? Rahalany dadanay fa ny sy mampitovanay angambany tena ho fantatra hoe ity tsy nahafantatra ny fahantrana. Fi Dr Jules Etienne tena ambifolo zay zanako mamako sy papako mahafantatra ny fahantrana. Efa 12 taona kosa zao ny Antoko Am. Ny solombavam-bahoaka sy ny ben'ny tanàna hatrany no nahazahoany ity Antoko ity toerana hatramin'izay raha tapa-kevitra hitodika amin'ny fifidianana filoham-pirenena izy ireo amin'izao. Neny tena hoe ataonay amin'ny propagande dia porte-à-porte. Neny reny manao porte-à-porte reny olona resy lahatra amin'ny foto-kevitry ny aminy izay ho ampitainy amin'ny olona hifidianay tsy mba mandray voly reo satria tsy misy arama. Ny amerina ny fihavanana sy ny soatoavina malagasy no laharam-pahamehany kandidà Jameson Rakotomaharo avy amin'ny Mamafisoa mitondra ny heviny mikasika ny fitetezam-paritra ataondreo kandidà hafa ireto kandidà nametraka ny taratasy androany ireto. Fomban-javatra zany ngamba tsisy mahagaga fa ny tena tokony izy moa zany dia ny tena le fotoana fampelezan-kevitra nefa ny namafisin'ny mpondeto fa raha resaka lelo fampelezan-kevitra na ny campagne dia tsisy lalàna ny fiazanka dia afaka manao daholo zany izy rehetra. Tsy manara-dalàna anie zany raha ohatra kosa moa hoe za koa hoe tety fantatra misy manao ka zany ndray tsy hanao propagande fa pré-campagne. 13 moa izany hatreto ireo kandidà tonga tetỳ amin'ny CES ka 3 amin'izy ireo no andriambavilanitra 20 kosa no lehilahy. Izany Ramamonjy Arivola Sabina izany no kandidà voamarina fa nanatitra antotan-taratasy Rotsanko fidiana teto amin'ny ACC. Tsy tazana tetỳ an-toerana ramatoa kandidà fa olo-tokana no iraka nitondra ny antotan-taratasiny. Fantatra teto fa mbola tsy nahavoaloha ilay vola 50 tapitrisa ariary tany amin'ny trésor ity kandidà ity ankoatra ireo antotan-taratasy vitsivitsy izay voamarina ihany koa fa mbola tsy ampy. Nilaza ity solo-tenany fa ho fianoina mialoha ny alahady ireo rehetra tsy ampy. Maleo tena fa tsy manana fotoana zany fantatra ihany fa somary teritery le fotoana zany ezaka minana izy. Mbola tsy tena vonona tsara? Efa vonona ihany, efa vonona mihitsy. Tafakatra 4 hatreto ireo kandidà vehivavy rotsaka ho filoham-pirenena.